Mbola faly miarabantsika rehetra indray tratry izao arivo izao anaraka ity fampaherezana hariva ity. Mirary ny fiadanan'ny tompo anao izay manaraka izao onjam-peo izao ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitahinao mbola ahafahanay indray mandray fampaherezana avy amin'ny teninao ary mandray lesona avy amin'ny teninao. Ampio izahay mba hiaina izany ary tario amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana ny vavaka. Amen. Androany isika dia hijery lohateny anankiray dia tsy inona izany lohateny izany fa mitondra ny hazo fijaliana. Anisan'ny hafatra mihezinezina ary ny ankamaroantsika rehetra dia mahafantatra izany teny sy hafatra mihezinezina nataon'i Jesosy Kristy izany dia ilay voasoratra ao Mateo 7:20 ka ny manomboka hatreo amin'ny 7:20 izay milaza manao hoe mandehana dia atao mpianatry ny firenena rehetra ary manao batisasy. Atao mpianatry Kristy ny firenena rehetra. Inona ny atao hoe mpianatra? Ny atao hoe mpianatra dia maka ny Kristy ho modely eo amin'ny fiainana, maka ny Kristy ho modely eo amin'ny fiainana. Tsy manaraka fampianarana hafa na fampianarana eo amin'izao tontolo izao na atoko-pivavahana fa manaraka ny fampianaran'ny Kristy ary miezaka ny hanahaka ny Kristy araka ny fahasoavana izay omeny. Zao no ambaran'ny Kristy ao amin'ny Lioka 4:17. Lioka 4:17 ka ny 17. Lioka 4:17 ka ny 17. Vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nazovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro. Nazovy no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro. Tsy azo ekena ho mpianatry Kristy izany raha tsy mitondra ny hazo fijaliana. Sarosarotra amintsika amin'izao fotoana izao no mahafantatra hoe atao ahoana moa ny hitondra ny hazo fijaliana. Inona zany hazo fijaliana? Entina izany. Ao amin'ny Baiboly mantsy tamin'ny nanoratana ny Baiboly, rehefa dinihina ny tantara dia Jesosy Kristy dia nombona tamin'ny hazo fijaliana ary efa kolotsaina tamin'izany fotoana izany ny hoe rehefa misy olona manao fahadosoana dia hoentina ombona amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana zany dia nampiasaina tamin'izany fotoana izany ho famaizana ireo olomeloka na mikomy tamin'ny andron'ny Romanina zany, tamin'ny taonjato voalohany na taonjato faharoa, ka izay tratra dia saziana ary asaina milanja izany hazo fijaliana izany mandra-pahatonga amin'ny toerana izay hamonoana azy. Dia tahaka izany koa ny nanaovana an'i Jesosy Kristy. Fa ny mahasamy hafa azy dia ny tamin'ny andron'ny Romanina zany izay nanao fahadosoana rehetra dia nofaizina ary nofatsihina teo ambony hazo fijaliana. Misy amperora anankiray aza moa ny amperora governoran'ny Siria dia namatsika olona hatrany amin'ny 4,000 rehefa jerena zany ny tantara dia namatsika olona hatrany amin'ny 4,000 teo amin'ny hazo fijaliana izay fomba tamin'izany fotoana izany. Ka ny hazo fijaliana zany dia anehoana zavatra anankiray dia fomba fanao tamin'izany ho fanamelohana ary indrindra ho fampitahorana ireo mpikomy tamin'izany fotoana izany. Tsy mba izany kosa nefa no natao tamin'i Jesosy Kristy fa ny Jesosy Kristy dia noho ny fanarahany ny sitrapon'Andriamanitra no nahatonga azy ho fatsihina tamin'ny hazo fijaliana ary ho famonjena asianao. Tamin'izany fotoana izany mantsy ny fampijaliana sy ny famaizana ireo olomeloka dia hoentina amin'ny hazo fijaliana. Ampitondraina hazo fijaliana zany dia asaina mitondra n'iny izy mandra-pahatonga amin'ny toerana izay hamonoana azy amin'izany hazo fijaliana izany. Anisan'izany ny mpanoratra anankiray atao hoe Charenton dia nilaza izy tamin'ny soratra izay nisoratany zany, nanao fijoroana vavolombelona izy fa nisy andevo anankienina nandositra dia tany Galile, tany Galili zany, nisy andevo anankienina nandositra ka tratra dia nasaina ny lanja ny hazo fijaliana manodidina ny tanàna rehetra izy ireo ary noho ny farany
dia novonoina tamin'ny hazo fijaliana. Tsy toy izany kosa nefa no zavatra natao tamin'ny Kristy. Kristy dia tsy nanao fahadisoana, tsy olomeloka, tsy nikomy, fa kosa nakatoa ny sitrapon'Andriamanitra, ary izay fankatoavany ny sitrapon'Andriamanitra izay no nahatonga azy nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana. Zao no voasoratra ao amin'ny Isaia, araka ny faminaniana Isaia zany, Isaia 3:15, bokin'ny Isaia 3:15 ka ny andininy 4 sy ny 5. Isaia 3:15 ka ny andininy 4 sy ny 5. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahotantsika, kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa amin'ny andininy 5 isika, nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helontsika. Ny fampijaliana no nahazahoana fihavanana, nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny dia kapoka taminy no nahasitrana atsika. Isaia 3:15 ny andininy 4 sy ny 5. Ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy teto zany, ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy teto zany dia fanehoana, fankatoavana sy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy fepetra io nataon'i Jesosy Kristy io, na dia hamoza ny ainy, na dia hitondrany ny mangidy indrindra aza dia nanatanteraka. Ary raha ohatra ka ny tena ny fanirian'i Jesosy Kristy amin'ny maha olombelona azy tamin'izany fotoana, satria nitafin'ny maha olombelona izy tamin'ny fotoana io, dia mba esorina aminy zany. Kanefa nasehony ihany koa fa ilainy manaiky ary tiany ny ankatohan'Andriamanitra. Zao ohatra voasoratra ao amin'ny Matio, voaporofo zany eo amin'ny Matio 4:20 ka ny andininy 12. Matio 4:20 ka ny andininy 12. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia nandeha fanondrona izy ka nivavaka hoe, raiko raha tsy azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroiko, dia aoka ny sitraponao no atao. Nisy faniriana ihany zany tao amin'i Jesosy Kristy mba hanesorana izany kapoka izany. Kanefa kosa ny tena faniriny dia ny hanao ny sitrapony ray. Zany hoe ny hazo fijaliana zany zay nentin'i Jesosy Kristy dia fandavan-tena ary fahafozan-tena nanariana ny mahafinaritra sy ny mba ny sitrapony fa nilefitra teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hamonjena antsika. Zao no ambaran'ny Lioka 7:17. Lioka 7 ka ny andininy 17. Lioka 7 ka ny andininy 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Kristy ny teny. Ary hoy Jesosy tamin'izy rehetra, raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy. Raha misy te hanaraka ny Kristy, dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana izy, ny hazo fijaliany tenany zany. Tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana izy isan'andro. Ny tian'izany ambara dia zao: misy zavatra mahafinaritra anao amin'ny fiainanao, fa tsy maintsy afoinao zany, ary tsy maintsy avelanao zany na tianao aza, fa tsy maintsy ampandeferinao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy mankatoa ianao an'Andriamanitra ianao zany, tsy maintsy mankatoa an'Andriamanitra, tsy maintsy mankatoa ny Kristy, tsy maintsy manaiky ny sitrapony, milefitra amin'ny sitrapony, fa mampilefitra kosa ny sitraponao. Azon'ny apôstôly Paoly tsara izany teny izany. Rehefa niaina ny fiainan'i Jesosy Kristy izy, rehefa nandinika ny fiainan'i Jesosy Kristy izy, dia tsapany ary nanoratra izao izy ho an'ny Galatiana. Ao amin'ny Galatiana 5 ka ny andininy 4. Galatiana 5 ka ny andininy 4. Galatiana 5 ka ny andininy 4. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofiny mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ny hoe zany mitondra ny hazo fijaliana, mazava azy moa zany fa ny toe-javatra nitranga tamin'izany, rehefa mitondra ny hazo fijaliana ianao zany dia tsy maintsy mifarana amin'ny fahafatesana, famonoana ny farany, satria ireo olona voaheloka tamin'izany zany, nefa zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy nanazava an'ity teny ity zany hoe
ny mpianatra izay te hanaraka ahy de tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliana tia ny ambara zany de efa niainan'ireo jiosy tam'izany fotoana zany a ny hoe rehefa misy olona anankiray mitondra ny hazo fijaliany de tsy maintsy ho faty ary mifarana amin'ny famozana ny aina izany ka ny tiany Jesosy Kristy ambara zany ary azon'ny apôstôly Paoly tsara ny heviny de ny hoe ny mitondra ny hazo fijaliana de mahafoy ny faniriana sy ny filantena manokana ary manaiky sy makatò ny sitrapon'Andriamanitra. Zay zany ny atao hoe mitondra ny hazo fijaliana. Tsy mahafinaritra zany a, misy zavatra tianao atao zao ary tena fifaliana ho anao zao ny manao azy kanefa noho ny sitrapon'Andriamanitra de tsy maintsy ajanonao zany ary mety maharary zany, mety hitondra fanesoana avy amin'ny hafa koa nefa zany, mety hisy anenjika koa ianao noho izany famozanao zany fifalianao manokana zany, mety misy maneso, mety misy manao teny tsy tsaroana, tsy zavatra maro samihafa kanefa de zao ilaitsika ny mahafoy an'ireny ary ny milefitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaitsika ny mitondra ny hazo fijaliana zany eto de midika ho mandra-pahafaty ary miazona mitondra izany hazo fijaliana zany hoe isan'andro tsy hoe androany ihany no mitondra de rahampitsondray tsy mitondra fa isan'andro zany hoe rehefa nanapa-kevitra zany ianao fa hitondra de tsy maintsy mitondra hatramin'ny fahafatesana zany hoe hatramin'ny farany. Zay no mahatonga ny Kristy miteny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ao amin'ny Luka 7:7-8 zay efa nivakiantsika teo de mazava tsara. Hoy Jesosy Kristy hoe raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany. Misy fandavan-tena zany. Zany hoe misy sitraponao manokana, misy zavatra mahafinaritra manokana, misy zavatra fifalianao manokana izay tsy maintsy afoinao ary ampileferinao eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mitondra hazo fijaliana. Mety maharary zany ary mety tena mafy zany. Mety misy fahazarana zany a zay mahafinaritra anao ary tena efa nahazatra anao efa ela kanefa tsy maintsy esorina zany noho ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy esorina zany mba hakatoavantsika an'Andriamanitra ary zay le mafy satria sarotra ny miala amin'ny mahazatra. Zay le hazo fijaliana. Tsy maintsy mandany filahtsika isika, tsy maintsy mandany sitrapontsika isika, tsy maintsy mandany fifaliantsika fa tsy maintsy milefitra ary makatò eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Ny fankatoavana zany, ny fanekena, izany ny tena zava-dehibe amin'ity lohateny ity dia ny fankatoavana tanteraka. Tena ilaitsika ny mankatò tsy misy fepetra ny teny soratra masina adidio fa tsy mora zany. Ary zany no ny ainan'ny mpianatra Kristy. Zany no ny ainan'izy ireo. Misy zavatra nahazatra azy ireo, misy zavatra izay niadin'ny ho toerana ambony izy ireo, niadin'ny ho lehibe izy ireo, fa tsy maintsy no fafana izany ary tsy maintsy ny esorana izany fitiavana ho lehibe izany ka tsy maintsy nanetry tena, tsy maintsy ny fankaty ary tsy maintsy ny fanampy tamin'ny hafa, tsy maintsy mivavaka ary indrindraindrindra tsy maintsy niara-ny vavaka. Nanao ny fomba rehetra zay azo atao mba hanehoana ny fankatoavana an'ilay famonjena zay efa natolotra ho antsika tsiraray. Fankatoavana sy fanekena ny sitrapon'ny Kristy, ny sitrapon'Andriamanitra dia hitondrana fahoriana, hitondrana fanenjehana ary zany ny atao hoe hazo fijaliana. Tsy maintsy mitondra izany isika ka mandà ny tenantsika. Ry havana malala, ilaitsika ny maka ohatra ny Kristy. Ny atao hoe mpianatra dia maka ny ohatra nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy na tsy nanao fahadisoana azy, na mafy tahaka n'inona aza ny fanenjehana azy mba hamonjena antsika, mba azahoantsika fampihavanana amin'Andriamanitra, zay ny sitrapon'Andriamanitra, na dia tsy sitrany aza fa maharary taminy, mafy taminy izany, dia nanaiky izany izy. Zay ny atao hoe hazo fijaliana ary zay ny hazo fijaliana nenten'i Jesosy Kristy, nitondra ny fahotana izay tsy nataony ary niaritra izany. Fa ny antsika kosa zany ny hazo fijaliana zay entsika dia miala amin'ireo sitrapontsika sy filahtsika ary ny hevitritsika lazaina fa mahafinaritra antsika io ka tsy maintsy milefitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zao no voasoratra ao amin'ny Petera 1:2-2. Petera 1:2-2. Fa ho am'izany ny antsoina anareo, ka Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo
mba handehananareo hanarahanareo ny diny. Fa ho am'izany ny antsonanareo ka Kristy azy efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diny. Ny mpianatra na ny tena mpivavaka ny kristianina handova ny fiainana mandrakizay de ireo zay manaradia ny Kristy, tsy manara-drenin-drano ny fanaon'izao tontolo zao, tsy manara-drenin-drano ny fanaon'ny olona eto am'izao tontolo zao, na hoe misy hevitra vaovao indray ary de andeha anaraka an'izay, fa mianatra amin'ny Kristy, manaraka ny Kristy ary manaradia ny Kristy. Ilaitsika ny manana izany fiainana manahaka an' Jesosy Kristy izany, ary zay le hoe tenenin' Jesosy Kristy zany tany am-piandohana zay hitatsika ao amin'ny Lioka 4:7, Lioka 4:7 manao hoe nazovo ny tsy mitondra ny azo fijaliana ka manaraka de tsy azo ekena ho mpianatro izy. Ilaitsika zany ny mahafoy ny sitrapontsika, ny mahafoy ny tenatsika, ny mahafoy ny filatsika, ny mahafoy ny mahafinaritra atsika, ny fialambolitsika, eny aza mety ho zavatra maro samihafa zay tena ankafizitsika ary tena mafy amintsika ny miala am'izany ary sarotra amintsika, kanefa tsy ho mpianatry Kristy isika raha tsy mahafoy an'izany. Zay ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana. Tsy mora mandrakariva anie ny miala amin'ny mahazatry, sarotro zany, kanefa ilaitsika miala am'izany ary ilaitsika ny makatoa, ilaitsika ny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, sitrapon'ny Kristy. Marina ekena fa tsy ahavita zato isan-jato isika, kanefa rehefa miezaka isika ny mankatoa ary maneho ny faniritsika mampiseho an'izany eo amin'ny fiainatsika de fenoin' Jesosy Kristy amin'ny fahasoavany izay tsy vitatsika. Zay ny anjarantsika ry havana, anjaranao ny mitondra ny azo fijalianao. Ny heviny de zao, tsy maintsy miaritra isika, manala ireo enta-mavesatra rehetra, ny zioka rehetra zay mamatotra atsika tsy hakatoa an'Andriamanitra, tsy hakatoa sitrapony, tsy hanaiky ny sitrapony, fa tsy maintsy manaiky amin'ny fo, amin'ny saina, amin'ny rehetrarehetra araka zay tratratsika isika. Zay tsika vo azo ekena ho mpianatry Kristy, dia mpianatra zay azo antoka fa handova ny fiainana mandrakizay. Koa raha manana fahazarana ianao zay hitanao fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, raha manana fahalemena ianao hitanao zay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manatona azy eto eo aminy, ho eto am-bavaka, fa ny anarantsika teto zany fa misy fotoana tokony hatokatsika ho am'izany, afaka miantso namana koa tsika mba hiaraka hivavaka am'izany, mba handresetsika ireny. Zany ny atao hoe mitondra ny azo fijaliana, reo zay mavesatra tokoa amin'ny fiainatsika kanefa tsy maintsy ataotsika zany mba azahoantsika mankatoa tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy, na niatra tamin'ny ainy aza dia nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina indrindra zay any an-danitra, misaotra anao zahay noho ny fitahinao anay ka nahatonga anay naheno izany ohatra nomeny Jesosy Kristy zany, dia ny nanaovany ny fankatoavana sy ny nanaovany ny sitraponao teo amin'ny fiainany ary niatra tamin'ny ainy mihitsy azy zany. Koa raha izany ny aretan'i Jesosy Kristy de mampianatra anay koa izy mba hianatra izany ary mba hanala izay rehetra manavesatra anay ary tsy hatahotra famokasahina no aoka mba hanarahanay ny sitraponao sy hankatoavanay ny didinao. Omeo hery zay Tompo, omeo ny fanahinao masina, omeo fahasahina, omeo herin-tsaina, omeo herim-po ary indrindraindrindra omeo fahasalamana ihany koa, omeo ny fanahinao masina mba azahoanay mankatoa sy manaiky ny sitraponao. Tsy ho mpanara-drenin-drano ny zavatra miseho eto am'izao tontolo zao, na manara-drenin-drano olona anankiray zay, fa mba hanaraka ny Kristy dia ilay mpamonjy, tompo sy mpamonjy ny fiainanay manokana. Koa ampio zahay mba haharitra hatramin'ny farany izany fanarahana azy zany. Manao rery ihany ny voninahitra mandrakizay ho aminay rehetra kosa ny fahasoavana sy ny fiadananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanoloana anay ny vavaka. Amen.